mandrenesa ry olombelona rehetra miaino ry mponina eran-tany fa ilaza fahendrena ny vavako hametsovetso fahalalana ny foko. Salamo 7:7 andiny voalohany sy ny fahatelo. Inona ro isika ny fahendrena sy fahalalana izay lazain'ny mpanao salamo eto? Ilay zavatra anisan'ny mahafadiran'ovany indrindra antsika olombelona andresany dia ny hatrehan'ny tsirairay ny fahafatesana. Samy raha mahita tokoa fa ny olon-kendry dia maty, ny dala sy ny kentrona koa dia levona. Ampahafantaran'ny soratra masina noho izany isika mba tsy hovariana ka anankina ny fotsika amin'ny fiariana reny ety an-tany izay ho levona, fa anomana kosa dia n'izao tsy no avy ihany fa ny mandrakizay mihitsy. Fandinika ny voalazan'reto andiny manaraka reto. Izay olona manana voninahitra nefa tsy manan-tsaina dia tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty. Fa Andriamanitra kosa no anafaka avy ao amin'ny fitoeran'ny maty satria andray ahy izy. Dikateny protestanta fantsiana 9. Ny olona antsoina hoe manan-tsaina araka izany dia izay manomana melon'ny mandrakizayany amin'ny alalan'ny fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra ka mijoro vavolombelon'ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny fananana an'Andriamanitra ho tompony dia hoy ny mpanao salamo, inona moa no atahorako amin'ny andro fahoriana eo amin'ny andiny 9. Koa feno toky tahaka izany ihany koa isika noho ny fananana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ilay fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 2:12 Tompo, ny eo akaikinao no ariko sy mahatsara. Amen.